amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ry havana ary manonona aminao ny fahasoavana. Andeha homantsika eo amin'ny Fidirana ny FFPM fa 720/487 ny andininy voalohany sy faharoa ary fahatelo. Homantsika koa ny FFPM fa 450/354 ny andininy voalohany sy faharoa ihany. Dia andeha ataontsika eo ambamasintsika ambe-kopantsika androany ao amin'ny Korintiana faharoa. Korintiana faharoa toko 15. Vakitsika ny andininy 420 sy ny 420. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Amen. Amin'izao fotoana anafara ny tompo antsika izao hoe avaozy ny fanomponao, dia mazava ny afatry ny soratra masina. Aoka tsy ho velona ho an'ny tenanao intsony ianao, fa ho velona ho an'i Kristy izay efa maty sy nitsangana hamonjy anao. Mazava ny afatry ny soratra masina hoe rehefa tsy ny fitiavan'i Kristy angemy manery anao amin'ny fanomponao, dia ny fitiavan-tenanao no manery anao. Ataontsika mbola hivavaka. Misaotra anao zahay Tompo, ny amin'ny antsonao anay ho mpanomponao. Fahasoavana avy aminao zany dia misaotra anao, mideranao, mankalaza anao ny amin'izany. Mbola fahasoavanao koa no anambaranao anay androany hoe avaozy io fanomponao io. Kondreto izay Tompo malalo mangataka aminao. Omeo anay ny isaina ahafantatra ilay fitiavana hitiavan'i Kristy anay. Omeo anay Tompo ny ahatsiaro fa efa maty ho fanavotana anay Jesosy Kristy. Satria ny olona rehetra Tompo dia voaheloka ho faty raha ny toetranay voajanahary. Ny olona rehetra dia voaheloka ho faty any amin'ny elo mandrakizay raha tsy nahavotanao Kristy. Fa misaotra anao zahay Tompo, misaotra anao zahay Jesosy ny amin'ilay fitiavana tsy manam-paharoa nitiavanao anay. Dia manomboka androany dia aoka ny fitiavanao no hanery anay amin'ny asa fanomponay. Fa raha ny fitiavanao no manery anay dia tena ho ivo ny fiainanay ny asa fanomponanao, ka ho ataonay loha laharana. Rehefa ny fitiavanao no manery anay dia tsy hisafidifidy fanompona intsony izahay. Rehefa ny fitiavanao no manery anay, tsy ampifilafilanao intsony izahay. Misaotra fa efa nanavao anay ianao, namonjy anay ianao. Fa manomboka androany dia ampio izahay Tompo, hanavao ny fanomponay ianao. Amen. Fanavao sabi zay
Anao mbola iarahantsika mamaky amin'ilay perikôpa teo ihany fa ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay fanompoana fampihavanana. Dia izao Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany adosony ary efa napetrany aminay ny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Amen. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Ny olona izay mahafantatra ilay Andriamanitra manavao ny fanompony an'io Andriamanitra io dia mahafantatra tsara fa io Andriamanitra tompontsika io dia Andriamanitra misuplie, mitalao aminao. Misuplie anao izy rehefa miteny hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianao. Misuplie anao izy amin'ny alalan'ny Paoly. Fantaro mazava ry havana fa Andriamanitra tompontsika, ilay tompon'ny tompo, tsy mandidy anao izy. Misuplie anao izy, mitalao aminao izy hiavana aminy. Vavaka isika. Tsy mitsahatra miteranao, mankalaza anao izay tompo ary misaotra anao fa nantsoinao izahay hanompo anao.
ampahafantarinao anay androany hoe Andriamanitra misuplie anay ianao hiavana aminao. Faly zay antsoinao ho mpanomponao. Faly zay tahaka ny apôstôly Paoly antsoinao ho irakao, solonao. Faly zay satria kay zahay koa dia antsoinao ho solonao Kristy, na ambony zahay na ambany. Antsoinao zahay ho solombavanao Andriamanitra, na manam-pahaizana zahay na tsy nandia fianarana. Antsoinao zahay ho solo-tenanao, na manan-karena zahay na mahantra. Misaotra anao. Irahanao zahay hanambara hoe ianao ilay Andriamanitra mitalao, misuplie anay hiavana anay aminao. Tendreto zahay Tompo, hitanao ny amin'ny tsirairay eto. Ampio zahay mba ho hita vita fihavanana aminao, tsy ho mpananganady aminao intsony, na amin'ny fisainanay, amin'ny fiainanay, ny amin'ny fanomponay, tsy ho mpananganady aminao, fa ho vita fihavanana aminao. Izany no atakay Tompo, ianao ny favakay. Amen. Andriamanitra rehetra ny voninahitra ao amintsika ny fahasoavana. Amen.
ry havana malala rehetra amin'ny tompo aminareo ny famindrampo sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mifampiarahaba isika noho ity andro manokana ity, azahoantsika miombona amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, azahoana koa mampahery ny mpitandrina sy ny ankonany, ary dia misaotra antsika sahady any amin'ny fahatongavantsika maro n'izao fotoana izao ry havana. Mahafaly ny mandray ireo mpanompon'Andriamanitra anankiroa, dia ny iray mandrenitsika ny mpitandrina Randria Manantena Soly Jean-Jacques Séraphin John, tonian'ny sampana mpanazava Sitily Foibe Fjkm. Izy no hitondra ny afatr'Andriamanitra amintsika amin'izao anio izao, miarahaba azy sy ny ankonantsika manatrika eto ny vadiny tonga soa ianareo, ny herin'ny faherezana ny hanampy anareo amin'ny adidy mavesatra indraiketana manerana ny sahany Fjkm. Misaotra indrindra ry havana. Ankoatran'izay dia faly koa isika mandray ny mpitandrina mizatra rà hiara-iasa amintsika indray manomboka amin'ity anio ity, dia ny mpitandrina Andriamanarivo Herinambinina. Izy dia taona 5 ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina fakulté Ambatonakanga ary manambady sy zanaka anankiroa. Dia hitantsika ao aloha koa ny vady aman-janaky Pasteur, zanaky ny Fjkm Zoara fanantenana Ambopo, izy mianakavy. Mirary ny herin'ny faherezana ary mirary fiara-miasa homban'ny fahasoavan'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakany amin'izay fotoana iarahantsika eto ry havana. Misaotra Pasteur. Ny tarika sy anananjara amin'ny Fanompoam-Pivavahana moa dia ireo mpikambana ao anatin'ny biraon'ny fiangonana. Miarahaba sy mampahery azy ireo koa isika ny amin'ny efa ahavononany hitarika antsika. Dia manomboka ny fotoana isika ry havana. Anio alahady faharoa amin'ny volana Oktobra 2022. Alahady fa 12 manaraka ny Trinité ary natokany fitandremana Isotry Fitiavana hitondrana ambavaka ny mpitandrina ray aman-dreny sy ny angonana. Ibanjinana lo hevitra hoe havozy ny fanompon'ny fiangonana. Ny liturjia amin'ny andro fahatelo no anatanterantsika ny Fanompoam-Pivavahana. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanafito izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Amen. Ho fisaorana sy fidirana an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky ny salamo, iaraka hitsangana isika. Amin'ny anaran'ny Tompo, endre ny hamaroan'ny asanao Jehova o, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra, heniky ny zavatra nataonao ny tany, ireo rehetra ireo miandry anao mba homenao ny hanina amin'ny fotoana. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokony soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy. Alainao indray ny aina dia maty izy ka mody hanamivovoka ny lalàna azy. Maniraka amin'ny fanahana ianao dia ary izy, ary manavoany tarihan'ny tany ianao. Ho Andriamanitra ny voninahitra Jehova, aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Amen. Louange.
Hivavaka isika. Andriamanitra tompo sy mpahary anay o, miteranao izahay no ny soa rehetra nomenao anay, dia noho ny hamaroan'ny asanao tamin'mpahendrena ho anay izay ivelomanay isan'andro. Misaotra sy miteranao izahay fa fitiavanao anay zany ka mbola namindranao fo izahay. Notaominao izahay ka Fotoana ary nomenao zao andron'izao hiarahanay hankalazanao sy hitondram-bavaka ny mpitandrina sy ankonany eto amin'izao fitandremana izao. Tanterao sy amarina eto ary tompo, ny teninao amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao, mangataka ny iasan'ny fanahinao amin'ny isam-batan'olona izahay mandritra izao fanompoam-pivavahana izao, mba tena hiavao tokoa ny fanompon'ny fiangonana. Tareo ary izahay tompo amin'ny zavatra rehetra atao eto mba hanana izany fiavaozana avy aminao izany ary hanome voninahitra ny anaranao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavao anay. Amen. Vavaka isika. Fotoana indrindra Andriamanitra natokanao ho anay ankizy sy ny tanora, fa natokanao ihany koa ho anay mianakavy izay tonga manatrika izao Fanompoam-Pivavahana izao. Fanay maso no mitenena fa miaino izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Azo toerana isika. Ndao hosokafantsika ny bokin'ny Lioka toko fa 7 ny andininy 10. Manonona ny fiadanan'ny tompo atsika ry havana. Raha misy olona eo akaikinao dia lazao aminy eo aminao ny fiadanana. Eo aminao ny fiadanana. Lioka toko fa 7 ny andininy 10. Ndao mba iarahantsika mamaky mafy ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe atao mafimafin' hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tantara iray ry havana vao niseho tamin'ny fahitalavitra maneran-tany omaly, ary dia nahavariana ilay tantara. Nisy ady lehibe izay ny fanandrinana miaramila rotonta, ary dia misy daroka bomba, misy fifampitifirana, misy pobasy, tena maro ny olona maty, ary dia ravarava ny tanàna. Dia tao anatin'ilay fotoana anankiray, ary tao anatin'io fotoana izay tena sarotra io, dia nisy toerana anankiray niafenana tovavy anankiray mainty hoditra sy lehilahy anankiray fotsy hoditra. Dia tao zany zareo dia jeren'ilay lehilahy anankiray fotsy hoditra fa hay bevoka ilay vehivavy, bevoka izy. Ao anatin'ilay ady zany izay mafana, ao velany ao zany dia tifitra varararaka ny basy mipoaka sy ny sisa ny tafondro. Dia teraka ilay vehivavy, tsy maintsy ho teraka ilay vehivavy satria tonga ny fotoana ahaterahany io vehivavy io. Efa tena kekerin-jaza zany izy. Dia eo am-piterahana tsy mba misy mpanampy ilay vehivavy, dia ilay lehilahy nanampy azy mba hampiteraka azy. Teraka soamantsara ilay zaza, dia nitomany ilay zaza, dia nafenina nefa satria mitomany. Ianao ampiafenana, ilay zaza tsy maintsy mitomany, fa raha ny zaza teraka tsy mitomany tsy mety. Nitomany ilay zaza, ary nitomany mafy sady miafina mora eto ray aman-dreny.
tsy azo atao hoe akombona ny vavan'ilay zaza, tsy azo atao ihany koa ho tapenana somaty eo. Fa ny fifampitifirana miditra makao amin'ilay toerana misy andry zareo dia ren'ilay miaramila, ren'ilay miaramila ny feon'ilay zaza mitomany sy mikika mafy eo atratra ny reniny. Ary dia niteny ilay lehibe ny miaramila manao hoe cessez le feu. Ahoana hoy ilay lehibe n'ilay miaramila? Ajanony fifampitifirana, ajanony ny paobasy, asa mitifitra intsony aloha. Baissez vos armes. Nanatona ny moramora an'ilay ray aman-dreny, an'ilay zazavavy zay mitaiza sy mitrotro an'ilay zanany vao menamena vava, mikika mitomany eny atratra ny reny ilay lehibe ny miaramila. Dia namela n'ilay reny ary namela koa an'ilay lehilahy anankiray fotsy hoditra hiaraka tamin'ilay vehivavy mainty hoditra nitondra n'ilay zaza. Nidina ny basy, tsy nipoka ntsony ny tafondro ary nitsahatra ny ady. No ny ikika no nitomana ilay zaza mena vava. Ry havana malala, ry tanora, ry zanako, dia indray tsy ny feon'olon-dehibe intsony sy ny manam-pahaizana sy ny tapo-pahaizana no ampitsahatra ny ady kapisy ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana, fa ny antsoantso ny ankizy madinika sy ny tanora ary ireo zanantsika mbola hanana ny hoavy ny rahatrizay. Raha mananjanaka ianao ankehitriny, raha mitaiza koa ianao ankehitriny, dia tsarovo ny hoavy ny hotaranaka ao io. Ary andehantsika fiangonana atsiaro an'izany ary dia hiavana amin'Andriamanitra. Iza lay zaza? Jesosy lay zaza, afaka rovolana tsy hoe lay intsony ankalaza an'Andriamanitra noho ny Krismasy isika. Lay zaza teraka ary lay feo mikika mitomany dia ny tenin'Andriamanitra, ny feon'i Jesosy Kristy hampihavana antsika amin'Andriamanitra ary hampihavana anao amin'io namanao io. Handrava ny ady sy ny korotana, handrava ny fifandrafina eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika. Fa izao koa tsy injovy ny hoavy ny taranaka izay mbola andimby atsika rahatrizay. Mahereza ry havana malala ary ianoy ny ten'Andriamanitra, ianoy tsara ilay teny ny mpitarika teo, misuplie anao Andriamanitra, mitomany Andriamanitra no ny ady ataontsika sy ny fifandrafitsika. Mitomany Andriamanitra na mitomany Jesosy latsaka ny ranomasony. Mahita tsika indraindray isika samy kristianina atao am-piangonana ihany no miady, na tsy mifankahazo na tsy mihavana, fa ndeha mba ny antsoantso ny reto zanatsika, ndeha mba ny antsoantso ny reto tanora, ndeha mba ny antsoantso n'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Miangavy ianao ndao hiavana amin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay, Andriamanitra tia anay ianao, Andriamanitra mifidy anay ianao, Andriamanitra maniraka anay ianao ary mampitoetra anay eto amin'ity tany feno etraketraka, ady sy fifankahalana, vono olona, tsy filaminana, tsy fandriam-pahalemana. Ary ny iray aza tonga aty amin'ny sehitry ny fiangonana izany, fa misaotra Tompo, fa mitomany ianao, miangavy aminay ianao, miangavy ianao Tompo, manao hoe mihavany ary mihavana amin'Andriamanitra. Ndreto ny taranakay, ny ankizy sy ny tanora, ho avy ny fiangonana, ho avy ny firenena, ho avy mba ho avy tsara, sady olona vanona no sady olona vonona hampandroso ny fiangonana sy ny firenena
dia ny filazantsaranao hanova ny tontolo sy ny tantara ho avy amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Vavaka isika dia Andriamanitra rainay eo misaotra anao izay noho ny amin'ity fotoana ity amakina ny teninao sy hiaindray ny afatrao. Misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay ary fantatray fa miala nenina aminay ianao ka mbola miteny aminay ankehitriny. Mangataka ny fanahinao masina ary izay Tompo anokatra ny fonay, anokatra ny sainay mba atonga anay tena andray marina ny teninao, ka hiasa aminay ny teninao, ka atonga anay anapa-kevitra ankatoa anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka maka sain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Bokin'ny Isaia toko fa 7:20 andimy 17 ka hatramin'ny fa 4:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aroy ny Tompo satria manatonay amin'ny vavany ity firenena ity ary mankalaza ahy amin'ny olony. Nefa ampanalavirinay kosa ny fony ka ny fatahorana dia ny didin'olombelona ampianarina azy ihany. Dia endriko mbola anao zavatra mahagaga amin'ity firenena ity aho dia zava-mahagaga sy mahatalanjona ka ho fona ny fahendrena-kendriny ary tsy ho hita ny fahalalany mazava sainany. Lozany izay manafina lalina ny saina ataony mba tsy ho hitan'i Jehova sady ao amin'ny maizina ny asany ka dia hoy izy, iza no mahita antsika ary iza no mahalala antsika. Endre zato fahadalanareo moa ny mpanefi tanimanga va ho heverina ho tahaka ny tanimanga, ka ny natao va ilaza izay nanao azy hoe tsy nanao ahy izy, na ny zavatra vaforona va ilaza izay namorona azy hoe tsy manam-pahalalana izy. Tsy vetivety foana va dia ho vano saha mahavokatra Libanona ary ny saha mahavokatra ho verina ho ala. Amin'izany andro izany dia ho reniny marenina ny tenin'ny taratasy ary na dia ao amin'ny aizina sy ny azipito azy dia hita ihany ny masony jamba. Ny mpandefitra hitomba faliana amin'i Jehova ary malahelo amin'ny olona hifaly amin'ny ray masiny Israely. Fa lasa ny olon-doza be, tsy ao intsony ny mpaniratsira ary fongotra izay rehetra miary toritsaina amin'ny ratsy. Dia ireo manameloka olona amin'ny teny mamandrika izay mananatra ambavahady sy mamadika ny marina amin'ny lainga foana. Koa amin'ny taranaka Jakoba dia izao no lazain'i Jehova izay nanavitra ny Abrahama. Tsy menatra intsony Jakoba ary tsy valoarika intsony ny tavany. Fa raha ny zanany mahita ny asany tanako ao aminy dia anamasina ny anarako izy. Eny, anamasina ny rainy masin'i Jakoba izy ary angovotra eo anatrehan'ny Andriamanitry ny Israely. Ary izay mivily fanahy dia mbola azo fahalalana ary izay monimoniny dia mbola hianatra fahendrena. Ho tohisantsika ny famakiana ny soratra masina
ao amin'ny fanekena vaovao filanjantsara araka amin'ny marika toko 7 resitsika eo amin'ny andininy voalohany ary ajanona eo amin'ny andininy 17 ary io faranana ao amin'ny epistily ho an'ny Koritianina 2 toko 5 resitsika eo amin'ny andininy 1 ary ajanona eo amin'ny andininy 1 rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary niangona teo aminy ny fariseo sy ny mpanoradalana sasany izay avy an-tany Jerosalema, ka nahita ny mpianatra sasany fa nihinan-kanina tamin'ny tanana tsy madio, izany hoe tsy voasasa. Fa ny fariseo sy ny jiosy rehetra tsy mba mihinana raha tsy efa manasa tsara ny tanany, satria mitana amin'ny fampianarana voatolotry ny razana izy. Ary raha avy any an-tsena dia tsy mihinana izy raha tsy misasa aloha, ary misy fomba maro koa izay noraisiny ho tanana. Dia ny manasa ny kapoaka sy ny famarana mba amin'izay fanaka varahina. Dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanoradalana hoe, nahoana ny mpianatra ao no tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana, fa mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasa izy? Fa Jesosy nanao taminy hoe, marina ny namina ny Isaia nareo mpiatsara vilatsia araka amin'ny voasoratra hoe, ity firenena ity manaja ahy amin'ny olony, fa ny fony kosa lavitra ahy. Koa foana ny vavahan'ireo amiko. Raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy, mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana amin'ny fanaon'ny olona. Ary io koa izy taminy, hay, tsara ny nafoizanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra anareo. Fa hoy Mosesy, manajany rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy sy ny reniny dia atao maty tokoa. Fa hoy kosa ianareo, raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe efa korbana, izany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra, izay rehetra tokony ahazoanao soa avy amiko, dia tsy avelanareo anao na inona ho an'ny rainy sy ny reniny intsony izy, ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo izay nasainareo ho tandremana. Ary zavatra maro mifanahatahaka amin'izany koa no ataonareo. Koa amin'izany satria fantatsika ny fatahorana ny Tompo, dia ny olona no ampanekenay. Fa amin'Andriamanitra kosa dia efa voaseho raha teo izahay, izay manantena aho fa voaseho ao amin'ny fieritreretanareo koa. Tsy midera tena indray aminareo izahay, fa manome anareo izay ho reharehanareo ny aminay, mba hisy avalinareo izay mirehareha ny amin'ny miseho ihany, fa tsy amin'ny fo. Fa raha verisaina izahay dia ho an'Andriamanitra, fa raha tsy verisaina izahay dia ho anareo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray. Maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Koa dia tsy malala olona intsony araka ny nofo isika. Eny, na dia nafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika ankehitriny, dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra, izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana dia izao, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisa ny fahadisoany. Ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana, koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay, ka mampangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Amen.
riavana malala rehetra ao amin'ny tombo mbola ho ampitomboina ao amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary dia ho aminao tsirairay avy ny ankonanao izay tonga eto indray riavana malala ny fanavaosana avy amin'ny fanahy masina ka anananao dingana vaovao ho amin'ny fanolorantena ho an'Andriamanitra ary andraisanao fanapahan-kevitra ny amin'izany ho avy ny fiainam-panomponao zany. Andeha riavana malala isika banjina ny tompo ka ny soratra masina izay ifampizarantsika ifampaherezantsika indrindra amin'izao alahady natokantsika hitondrana ambavaka ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny ankonan'izao riavana dia ny Korintiana faharoa izay fanovakina teo ny andininy faharoapolo amin'ny toko fahadimy no andeha isokatra eo amin'loantsika. Korintiana faharoa toko fahadimy ny andininy faharoapolo. Korintiana faharoa toko fahadimy ny andininy faharoapolo. Ndeha riavana mba iarahantsika mamaky re zany voninahitr'Andriamanitra irery amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa dia iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra mangataka anay aminareo solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Amen. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay havereno hoe zany riavako afatra roa lehibe riavana no nampitondray ny tompo ao anareo. Ny voalohany afatra manokana ho anareo pasteur ho anareo mianakavy ary ho antsika izay mpanompon'Andriamanitra manatrika izao fotoana izao ary ny afatra faharoa riavana dia ho antsika fiangonana manontolo. Ny afatra voalohany dia izao pasteur iraka solon'i Kristy ane ianareo fiangonana ndao mba averintsika zany ary dia hitodiantsika ataontsika mafy be mihitsy tonontsika ho an'reto ray aman-dreny mpitandrina manoloanantsika reto pasteur iraka solon'i Kristy ianareo isa roa telo ianareo ve zany pasteur ianareo very zany zanako ianareo nareo ne zany nareo ane zany ianao ne zany dady iraka solon'i Kristy iraka solon'i Kristy raha vavahana io teny io riavana dia mampieritreritra ny andikana azy mahitsy dia mahitsy eo ambany eo dia hoe ambassadeur na ambassador masoivo solon-tenan'Andriamanitra tsy eo Andriamanitra fa izy no eo ary dia izy no misolo-tenan'Andriamanitra izy no misolo-tenan'ilay fanjakan'Andriamanitra izay tsy hitany mason'ny olona izay tsy fantatry ny olona akory azy fa izy no manazava azy izy no maneho azy eo anatrehan'ny olona ary aiza no ahitana an'ilay fanjakan'Andriamanitra aiza no ahitana an'ilay Andriamanitra eo amin'ilay masoivo eo amin'ilay ambassadeur jereo ane pasteur zany toerana zany ambassadeur vao mandalo ny ambassadeur dia mitsangana daholo ny olona mandalo ny ambassadeur dia milamina ny olona hoe isy zavatra ho ambarany ary manantena zavatra amin'io masoivo io. Za zany zao raha misangisangy dia hoe miala eto zany zao pasteur dia tonga ao an-trano dia afaka miantso an'ireo zanakao ianao re ambassadeur kely avy isakafo zao tsika mianakavy ny ambassadeur zao isakafo atory ny ambassadeur ifony ambassadeur andeha hiantsena ny ambassadeur
andeha tsangatsangana ny ambassadeur, asa hoaiza koa ny ambassadeur, dia sainao amin'izany ny toeranao, ny fihetsikao, izay ho fitafinao, izay ho fiteninao, fa hivoaka ny ambassadeur. Inona ny fenitra mifanaraka amin'izany? Masina, sarobidy, mendrika loatra, tsy takatra ny saina, manana toerana lehibe, izany toerana hametrahany tompo, hametrahany soratra masina ny mpanompon'Andriamanitra zany, hametrahany soratra masina, hametrahan'Andriamanitra anao zany pasteur, hametrahan'Andriamanitra anareo ry zanako, hametrahan'Andriamanitra anao dada, hametrahan'Andriamanitra tsika mpanompon'Andriamanitra, nasina loatra zany. Ary zany no mahatonga an'ireny hoe raha vao misy anankiray ohatra pasteur manao zavatra tsy mety any amin'ny toerana misy azy, dia ny pasteur rehetra ny voatiatia. Mora hita. Ahoana moa ilay fiteny malagasy? Hazo avo sa atao hoe mora hita? Mora hita. Ataovy misy zavatra ataonareo moa izy telo-dana dia zavatra kely tsy tohinona akory azy, dia fantatry ny olona ianareo, iny ilay zanaka pasteur ao isotry fitiavana. Raha tsara moa ny atao indray tsy dia hita loatra, raha zavatra kely tsy mety fotsiny dia efa hita hatramin'ny dia tongotra ao hoe teto ny nametrahany tongony, teto mihitsy izy le mipetraka. Satria ambassadeur ianareo, satria ilay miavaka ianareo, satria ilay tokana amantany ianareo, satria ilay spesialy ianareo. Azalahy, tsara le zany. Fa mahita anareo ny fiangonana, iny ny ambassadeur anay. Iny ny ambassadeur an'i Kristy, iny ilay solon'i Kristy. Ary jereo tsara fa misy motivation, misy reconnaissance. Tsy afoy an'izany olony zany Andriamanitra, ary na atao hoe tsy fantatry moa hoe eto amin'ny firenetsika na ny firenetsika na ny ambassadeur atsika ny velany ve mandray karama sa tsy mandray karama, fa zany olona maso ivosolo tena ampireneny zany, dia tsarovany zany, fantatry zany, ary tsy hoadinoiny izay naniraka azy zany, izay nametraka ndraikitra aminy zany, tsy hoadinoiny zany. Ary zao ny tsarovo pasteur, tsy manadino an'ilay anareo Andriamanitra, lay niantso, lay nifidy anareo, lay nanendry anareo, lay nametraka anareo hoe eto ianareo solo tenako. Tsy anadino anareo Andriamanitra. Ndao momba sokafo ny Isaia, io mba teny fanevako io, dia mba azaraiko aminareo. Isaia 41 toko faraka amby 70. Vakitsika manomboka eo amin'ny 17 dia faranantsika ataotsika amin'ny 19 mihitsy azy, tsy manino. Dia faranantsika ery amin'ny 17 dia tena raiso pasteur, raiso io hanapiako anareo, hanapiany tompo anareo raha teo amin'ity asa sarotra sy makadirina ny endreny tompo atsika mianakavy ity. Ndao momba vakitsika, ndao mba miaraka tsara mihitsy tsika. Ndao amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny 19 Isaia 1:70 ka hatramin'ny 7:10. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nofidiko, taranaki Abrahama sakaizako, ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany, ary efa nantsoky avy tany an-tsisiny, ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitrao, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Iny mitantana anao amin'ny tananakavana ny fahamarinako aho. Iny romenatra sy angay azy rehetra tezitra aminao, ho tsinotsinona izy. Eny ho levina izay miady aminao, ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinotsinona sy zava-poana izay miady aminao. Fa izaho Jehova Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanany, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Assurance io,
aza matahotra fa asure anareo satria ilay naniraka anareo na efa miteny miazona anareo sy mijery anareo ary mitsinjo anareo. Aza matahotra, aza mieritreritra koa hoe milamina tsara satria misy miady aminareo, misy manenjika anareo, misy tsy tia anareo, misy ankahala anareo fa mahereza. Dia jereo amin'izay ilay andininy 4:10 ilay nivakina teo tao amin'ilay Korintianina 2. Satria ny antony anatanteranareo ny asan'ny tompo, ny antony mampisy anareo raha teo sy antom-pisinareo hitorianareo ny filazantsara dia inona ilay andininy 4:10? Io ny fitiavan'ny Kristy eny manery anareo. Teren'ilay fitiavan'ny Kristy anareo, teren'ilay fitiavan'Andriamanitra ianareo mba hitoro ny filazantsara, hiantsoantso fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra. Sady zay ilay teny eto, teren'ilay fitiavan'Andriamanitra ianareo hiteny hoe mihavana amin'Andriamanitra ianareo, mihavana amin'Andriamanitra ianareo. Ary zany ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra maro amin'ny soratra masina, na iza hiaino na iza tsy hiaino dia torio ny filazantsara. Ary ambarao zany, ambarao zany. Ary aza matahotra, teny notoriako tery Ambohidro Anteroka dia la Ezekela raha tsy diso a 2 sy ny 9 voalohany amin'ny 7 zay ny antsoan'Andriamanitra azy ho mpaminany. Dia ao anatin'izany misy hoe misy maditra, misy mafiatoka, misy tsy te hiaino fa hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe torio ihany, ambarao ihany, lazao ihany, na hiaino izy na tsy hiaino izy, fa ny fitorianao sy ny fanambaranao sy ny fampianaranao dia aneo amin'ny olona fa efa nisy mpaminany ny teny teo ary indro apetraka ao ambavanao ny tenika. Ary rehefa nateliko ny tenin'Andriamanitra dia mamy toy ny tantely tao ambavaka. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tsy mora ny asan'ny mpitandrana, tsy mora ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra zay efa nofidiany tompo sy efa nantsoiny ary dia mampiomana anao a Pasteur. Mbola hitomany amin'ny tirara ty, ary zary havana efa nitomany tamin'ny tirara ty, ary io vady koa efa nitomany. Tonga avy nitorony tany ambanivohitra Andry mandeha dia niziniziny be kiboko. Ena Jesosy ty mahazo ty, efa tena tsy mahazo aina intsony a, dia niantso mpiandry, niantso dekona 3 sa 4 tao an-trano andro alina, eto ambavaka za efa tsy afaka mitsangana intsony. Dia niteny manao hoe andao atazominareo fotsiny ny tanako afaka mandoalika amin'ny tompo. Tsy fantatro izay mahazo aho, raha mbola velona rahampitso. Vita ny fandoalehana ny vavaka, ary ny vavaka tsotra tombora mbola sitraka ao dia aneho ny voninahitra ao. Dia nangaroaro te andoha ary havana, dia lasa nandeha nandoha. Tantano ray ivoaka ao tokotany, ny voaka avy any ny spaghetti tsy tapaka, nefa masaka tsara io no hoanina ary mbola notsakona, fa dia ny sotomona ohatra ndreny volo sotomona avy any an-kibo reny. Mbola hita raharaha amin'ity azy ty, vonina ve Pasteur? Mbola afaka miala? Fa ny fitiavan'ny Kristy no manery, ary tsy maintsy mitoro ny filazantsara, tsy maintsy mampiely ny filazantsara, tsy maintsy mizara ny filazantsara. Ary tao anatin'izany ry havana malala ny tena ny irako sy tsy namelako tao ambavako mitsy fa rehefa hitoro teny aho na mpianatra dia iraiko foana ilay hira hoe sambatra aho. Ary ohatrany nalainareo teto zay hira zay hoe sambatra aho, sambatra aho, sambatra aho noho ny amin'ny raha. Ary ezaka amin'ny asambatra anao, za efa sambatra, fa ezaka asambatra anao. Ary zany pasteur ny missiontsika, efa sambatra isika ao amin'ny tompo, fa ezaka asambatra andreto vahoakan'Andriamanitra be dia be reto. Mahereza ry havana, ho tahin'Andriamanitra anie ianareo
amin'ny iraka lehibe nametrahany tompo anareo eto amin'ity Fjkm Isotry Fitiavana ity. Maherezy ary matanja mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo ry ambassadeur an'Andriamanitra. Fa anafiery anareo izy no ilay fitiavany Kristy izay manery anareo ka hitorinareo ny filazantsara hametrany anareo mpanompo matoky eo anoloan'ny voninahiny ka raha ho avy iseho any amin'ny raha olanitra izy dia hiteny aminareo hoe ry mpanompo tsara sady matoky natoky tamin'ny kely ianao tendreko ianao anapaka ambe ary dia mitira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ry fiangonana malala afatra lehibe faharoa izay omen'ny tompo atsika dia zao mihavana amin'Andriamanitra ianareo. Avereno izany teneno le namanao akaikinao mihavana amin'Andriamanitra ianao hoe fa za efa mihavana aminy. Teneno mihitsy izy mihavana ianao amin'Andriamanitra fa za efa mihavana aminy. Tadidio zany mihavana amin'Andriamanitra. Lay mihavana amin'Andriamanitra eto ry havana dia zao havan'Andriamanitra ianao tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Fiombonana zany, firaisampo zany, firaisan-tsainy zany, fiombonam-panahy zany, ary mbola ao anatin'izany no hoe fifanampiany zany, firaisana lova izany. Ny olona mpihavana dia miray lova. Ny olona mpihavana dia mifanampy. Ny olona mpihavana dia mifankaty. Ny olona mpihavana dia mifanaiky. Fa zao moa ry havana efa mitsimbadika ny raharaha. Fa aleo veritsika alakala mpihavana na tsy zay veritsika alakala ny vola. Fa ny mpihavana tena mihavana. Ary ilay tena mihavana dia izao iray ihany izy, iray vatsy iray aina. Ny rahako mikorina any amin'ny ranao satria ny rany Kristy no nanadiovana antsika ary mikorina ao anatintsika. Ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia iray ihany. Lay irayntsika dia iray ihany. Ny lanitra ivatanantsika dia iray ihany. Ary raha miala etyntsika dia ho amin'ny tompo iray ihany. Inona mahatonga ny serafin ivavaka ho ao amin'ilay Andriamanitra ray, ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Inona ny mahatonga hitory ny filazantsara sy hampiely ny filazantsara ho ao amin'Andriamanitra ary ho voavonjy ho any amin'ny sainana mandrakizay? Fa inona ny mahatonga anao ivavaka? Zany ihany koa ary mitovy tsy misy hafa amin'izany. Mihavana. Eto moa zany dia ambara mihitsy hoe miangavy ilay mpanompon'Andriamanitra, mihavana amin'Andriamanitra anie ianareo. Mihavana amin'Andriamanitra. Mihavana amin'Andriamanitra. Ny fihavanana amin'Andriamanitra ry havana dia tahaka nataon'i Job ny ohatra anankiray. Ahoana moa zany olona tsara fihavanana amin'Andriamanitra tahaka ny ry Job zany? Fa any amin'ny Job dia misy an'izao teny izao hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia maninona? Tena miadana. Ary zany no hiavian'ny soa aminao. Rehefa tsara fihavanana amin'Andriamanitra ianao dia manana fiadanana po, misy pe ao aminao, misy fandriam-pahalemana ao aminao. Ny olona tsara fihavanana amin'Andriamanitra dia misy fiadanana, misy fandriam-pahalemana, misy firaisan-tsaina, misy fiombonana, misy filaminana ao aminy. Rehefa Fjkm Isotry Fitiavana, rehefa tena tsara fihavanana amin'Andriamanitra isika, rehefa tena tsara fifandraisana amin'Andriamanitra isika, rehefa tena mifankazatra amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, ny fitadidiana sy ny fampiarana ireo fampianarana izay omenanao isan'alahady na amin'ny fotoana rehetra, dia milamina ny fiangonana, mirindra ny fiangonana, miadana ny fiainanao, milamina ny fiangonan'Andriamanitra. Ary ianao aza mahatsapa mihitsy hoe milamina zany. Tsy mba sarotra, tsy mba sarotona, fa mora. Tanareo la hira mialohany 10 minitra ho any ankizy sy ny tanora teo. Zaza maninona le tononkira? Ahoana ry dekona ohatra mahafinaritra misy dekona tsara feo be ato. Tiako mihitsy. Ahoana le izy? Tompo ovainy foko mba ho mora narina. Toy ny ainy zazakely tsotra sady zany olona tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Tsotra sady marina. Tsy mialina. Tsy maditra. Tsotra. Jereo hoe le namanao akaikinao. Tsy mialina ve izy io? Tsotra kely ve izy io? Mora ve izy io? Mora. Rezao ny dekona mahafinaritra mihitsy. Mahafinaritra. Mora, tsotra sady marina. Mora iraha miasa, milamina tsara. Tsotra
aza mataotra anao paster reo le tsotra sady marina tsara fihavanana amin'Andriamanitra mora lamina toy ny any zazakely raha misy miadiady kely reo dia vetivety any dia tiandray mibombonao mihavana kely tsotra reo ary zany koa raha fiangonana malala reo tsara fihavanana reo tsara fihavanana amin'Andriamanitra reo tsara fihavanana amin'ny samizy reo ary zany ry havana malala mba hanetanako atsika fiangonana andao rentsika mba hifankatia andao rentsika mba hiavana aloha e ataon'ny olona ahoana no hijery an'Andriamanitra zay tsy hitany masony tsy ho hitany mihitsy zany ary zany voalaza ny soratra masina kanefa ny rahalahntsika zay hitany masosika isika samy isika aza tsy mifankatia ve tsy miavana rehefa tena miray iny isika rehefa tena mifankatia isika tsy misy tsy ho tanteraka zay kasaitsika toy izao anao izao abolana sy fahendrena malagasy zao tondro tokana azo tokana akanga maro say mitambatra vato mita be ianao zandry fiangonana ianao zandry fiangonana andao iraitsika andao iombontsika andao ananambatra ny herisika ary dia mampahery anareo diakona mpiara-miasa akaiky ampitandrina ianareo braony fiangonana maheresa ry havana samy amin'ny zara fanompona nomen'Andriamanitra azy ianareo samy amin'ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anareo ianareo fa rehefa tsara ny fihavana anareo miombona tsara ianareo manao tantsoroka miara-milanja tongotra miara-mamindra saina miara-mihevitra maso miara-mijery fo miara-miteby fitiavana dia le fitiavan'i Kristy hampandrosony fiangonan'Andriamanitra mbola ho tsara lavitra no zao hita zao ny hoavin'ny taranantsika ny orina sy ny fiangonantsika ary ampiaro eto lay tendy sy anara-piangonantsika manao hoe isotry fitiavana tena mifankatia mahereza ry diakona za tena mivavaka ho anareo mampahery anareo ho tahin'Andriamanitra ho tahiny tompo ianareo amin'ny asa anareo fivelomanareo misy mpanenjika anareo misy mpankahaly anareo mety misy ihany koa azy manao tsinotsinona anareo mihitsy manondro tondro anareo amin'ny zavatra mety tsy ataonareo akory fa mahereza Jesosy omba anareo Jesosy omba anareo Jesosy anafy anareo ary hitarika anareo marina rehetra mba hanananareo fiainana mandrakizay ary jereo tsara ilay teny fampaherezana ho anareo ery amin'ny andininy 7 ery amin'ny andininy 7 ary fiangonana malala ary jerentsika fiangonana rehetra zany fa ho atsika rehetra zany ahoana ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe teneny hoe ny tenanao efa tonga olom-baovao aho zao teneny koa le namanao olom-baovao amin'ny Kristy ianao pastero reo le fiangonana lay olom-baovao amin'ny Kristy efa lasa ny zavatra talony rehefa tonga vaovao ireo ary dia mahereza fa ianao le ambassadeur miara-miasa amin'ny olom-baovao amin'ny Kristy ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Vavaka isika riavako isaoranay ianao Andriamanitra eny isaoranay ianao fa Andriamanitra miteny aminay mandrakariva tokoa Andriamanitra manambara ny sitraponao mandrakariva aminay ihany koa ianao mba hizoranay amin'ny lala mahitsy izay tokony alehanay hatrany misaotra anao fa tamin'ity anio ity dia nambarana ho anay indray maka indray tamin'ny lalan'ny mpanomponao fa manana iraka solon'i Kristy izahay eto anivon'izao fitandremana misy anay izao izay iraka solonao Andriamanitra mitondra ny teninao mitondra ny afatrao
izay tokony ho ataonay tsirairay avy. Tompo malalo fantatray ankehitriny fa toerana sarobidy tokoa izay nomenao andray aman-dreny mpitandrina sy ny ankohonana izany. Toerana sarobidy eo anatrehanao Andriamanitra. Ankehitriny ihany koa dia nambaranao anay ny sitraponao izay milaza aminay ny havananay aminao Andriamanitra. Ny sitraponao izay milaza aminay mba hanananay fiainam-bavaka sy hiaina mandrakariva amin'ny soratra masina, mba hahatonga anay ho voavonjy sy hanana ny fiainana mandrakizay, mba hahatonga anay hianana fiadanana sy fahandriam-pahalemana eo amin'ny fiainanay rehetra. Indrindra mba hanananay toe-po tsotra, toe-po mora tahaka an Jesosy Kristy zanakao izay tonga nanetry tena teto aminay. Tompo malalo, indrisy anefa fa raha mandray izany sitraponao izany izahay dia toa menatra tanteraka. Menatra tanteraka izahay satria mahatsiaro tsy nahatanteraka izany sitraponao nambaranao taminay izany. Indrisy Tompo fa matetika tokoa izahay tsy mba mora fo. Matetika izahay dia sarotra halamina indraindray satria tsy nanam-pihavanana taminao Andriamanitra. Matetika izahay tsy mba miaina ny fiainam-bavaka. Matetika izahay tsy mba mazoto mamaky ny teninao izay tena teny fiainana izay hifaneraserana ianao Andriamanitra. Menatra anao izahay manoloana ny sitraponao. Izany toetra ratsina izany Andriamanitra, izany fahalemena izany, izany fahotana izany dia entinay eto anatrehanao ankehitriny. Angatahanay famelan-keloka avy aminao Andriamanitra, mamindrafo aminay fampanoty izahay. Iantrao izahay fa tena miaiky ny fahotanay eto anatrehanao. Indreto izahay miverina aminao amin'ny fofeny fibebahana tanteraka. Indreto izahay vonina indray anana fifandraisana tanteraka aminao Andriamanitra. Indreto izahay vonina indray hiaina fiainam-bavaka ary indrindra azoto amaky sy fanerasera amin'ny teninao Andriamanitra, ilay teny velona, teny fiainana dia Jesosy Kristy izay tonga eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tompo malalo, raiso ny fifonanay, raiso ny fibebahanay izay angatahanay eto anatrehanao satria tsapanay, fantatray fa raha tafasaraka aminao izahay dia tsy mahefa na inona na inona. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ilay maty hamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Ry havana, ho antsika izay ny haiko tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo,
ary ny bebaka marina tokoa mitsangana handray ny teny somafaly atolotry ny tompo ho famelana ny elontsika. Hoy ny tompo, iantso ny tsy oloko hoe oloko ao, ary ilay tsy mahalala hoe malala, ary any amin'ny tany izay milazana taminy hoe tsy olika ianareo dia any no iantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny elikareo noho ny anarany masina miderany tompo. Amen. Ho antsika izay voavela eloka dia andeha ambarantsika mpabe maso ny finoantsika araky ny fanekempinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo mpanao ny lanitra sy ny tany ao. Amina Jesosy. Fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Miarabantsika fiangonana amin'ny anaran'ny tompo riavana. Tonga eo amin'ny fotoana hiarabana ny mpitandrina mianakavy isika. Manasa ampanajana tompoko Pasteur Miarisoa dimy mianaka androso ety anoloana. Miantso koa ireo biraon'ny fiangonana namako, ireo filohan'ny sampana, sampanasa, Asa Vavolombelona sy ny Fjkm ary ny filohan'ny katekomena ho ety anoloana. Manasa antsika fiangonana hitsangana tompoko.
Pasteur Miarisoa sy tonton Eric, eo koa ianareo telo mianadahy, fifaliana ho anay fiangonana ny miarahaba anareo ray aman-dreny am-panahy eto amin'ny fitandremana amin'ity alahady ahatsiarovana sy hitondrana ambavaka anareo ity. Ary mamery teny zay a raha indrana ny Korintianina 2:5 andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy, koa dia iraka solon'i Kristy izahay, solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Araka izany dia solon'i Kristy ianareo eto amin'ity fitandremana ity, ny firarianay ho anareo dia ahataona olona maro hiavana amin'Andriamanitra. Ho tahaka ny Paoly ianareo, sady solom-bavan'Andriamanitra no solo-tenany eto amin'ity fiangonana ity. Ho vavolombelon'ny tompo ianareo ka tsy angina ary ampiavana ny olona amin'Andriamanitra. Andraikitra goavana zany hoe iraka solon'ny mpanjaka raha ny ety an-tany no jerena, kanefa mbola manoatra lavitra noho izany ny ho iraka solon'i Jesosy Kristy, mpanjaka ny mpanjaka. Ny tompo izay naniraka anareo any anoro hevitra sy ampahery anareo mandrakariva amin'ny fitantanana sy ny fitaizananay fiangonana. Dia samy tonga ho iraka solon'i Kristy avokoa ny kristianina eto amin'ity fitandremana ity no ny fampihavanana entinareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho aminareo any ny tompo. Amen. Vavaka isika ry avana. Jesosy, ianao no Andriamanitray, ary dia manantona anao zahay mitondra ireto ray aman-dreninay am-panahy ireto, Pasteur Miarisoa mianakavy, mitondra azy ireo eo aminao zahay Andriamanitra. Tompo, hitanao fa makadiry ny adidy napetrakao eo antsorony, irakao Jesosy Kristy. Mangataka aminao zahay, tafio hery Jesosy reto mpanomponao reto, ataovy mitovy amin'ny fisainanao ny fisainana, satria ambassadeuranao izy, ary ataovy ao am-pony izay tianao hitondrana nyity fiangonana ity, izay programanao ho an'ny fitandremana Fjkm Isotry Fitiavana. Jesosy Tompo, apetraka aminao ny fanompony izy dimy mianaka. Mangataka aminao zahay, tena ho iraka solon'i Kristy tokoa izy ireo, ampiavana ny olona aminao Andriamanitra. Tompo, tahio izy ireo ahatoky ny tananao Andriamanitra velona, satria ianao no miay azy manokana amin'ny maha-ambassadeuranao azy. Ary dia mino zay Jesosy fa Andriamanitra miay ny vavaka ianao, ka tsy misalasala zahay manonona zany vavaka zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay fampihavanana ho anay. Amen. Petraka isika ry havana.
fitiavana malala indramina ny teny mpanao salamo amin'ny salamo fahatelo ambizato andininy voalohany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo misaorany Jehovah ary fanaiko ary izay rehetra tanatiko misaora ny anarany masiny. Eny misaotra ny tompo izahay ny amin'izay ny fidianany sy ny antsony anay ho iraka solon'ny Kristy ety anivon'izao tontolo izao ary indrindra ny amin'izao fitandremana iarahantsika miasa izao dia ny fitandremana isotry fitiavana. Iraka solon'ny Kristy misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra fa amin'izay mahatsinotsinona indrindra no ametrahany fitokisana mba hanana anjara eo tanimbolony. Koa izy ilay tompony fahasoavana rehetrany araka ny teny fampahirezana izay notoriana ary mbola notonono ny solontenan'ny fiangonana teo. Izy ane ampaheto koa ahefana ny sitrapony amin'ny fitantanana ny fiangonana, ny fitoriana, ny filazantsara tsy atao anaty rindrina efatra ny fiangonana ihany fa hatrany ivelan'ny fiangonana koa. Mankasitraka ry havana, misaotra anareo tompony andraikitra isan'ambaratonga tarihan'ireo birao mpiangonana mpiara-miasa ao ianareo mpihevitra raha dia ny dekona sy ny lola ary ny solontenan'ny sampanasa sy fikambanana. Ianareo mpandray ny fanasan'ny tompo izay tena tsarona tokoa fa manome tantsoroka ny mpitandrina ka tsy mamela azy hiasa irery, manolo-tsaina ary niezaka napahafantatra ny mombamomba ny fiangonana tao anatin'izay volana vitsivitsy izay mba hazahoana miara-mandroso indray ho amin'ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra bebe kokoa amin'ny asa izay iarahantsika manao. Ho anareo tsiraray avy ireo, ilay tompony fiadanana, ilay mpampiavana antsika ne hiasa manan-kery ao aminareo ahafahana manatanteraka ny andraikitra napetrany aminareo tsiraray avy mba ho iraka solon'ny Kristy hilaza fampihavanana koa ianareo. Mitodika amintsika fiangonana tsy ankanavaka na inona antom-pisinao eto amin'ity fiangonana ity, mety vahiny sendra nandalo koa ianao tamin'izao anio izao, mitodika aminareo ry havana mba ho tafatoetra tsara ao amin'ny Kristy ane ianareo ary ho vonina tsara hiavao amin'ny fanolorantena dia efa be mihoatran'izay hieverinareo araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manona fanomezana ianareo araka izay hita maso dia isaoran'Andriamanitra fa fitiavana natanterahana izany ary dia raisinay amin'ny fitiavana sy ny fanetreteny. Andriamanitra manakare-pahasoavana ne ho aminareo mandrakariva. Tamin'ity anio ity dia misaotra ny birao am-piangonana metraka fandaminany amin'ny fanasana fianakaviana avy aminay, kanefa dia fandaminana manokana avy aminay dia mianaka no hoe amin'ity dia isika dia mianaka no hijoro fa any amin'ny misy azy any tsiraray avy ny fianakaviana mahatsiaro antsika ambavaka. Dia ny tompo ane ho aminareo ry havana. Misaotra indrindra ny amin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny afatra nekeny hoentina teo anivon'ny fiangonana ho famparezana ny mpitandrina sy ny ankonany ary isika fiangonana manontolo. Misaotra indrindra ny amin'ny mpitandrina mizatra raha miara-miasa ny amin'izay nijorony tamin'ity anio ity. Fehezina ny teny araka ny Tsodrano tonon'ny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tao Roma manao hoe: Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Ho amintsika rehetra izany teny izany ho fiainantsika ary ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia isika ry havana iombona amin'izao vavaka fangatahana izao, vavaka isika.
Andriamanitro sambatra raha sampisambatra tokoa izahay fa isan'izay nandray teny famelan-keliko avy aminao isandreo izay samy manambara ny finoanay teo anatrehanao eny isandreo izay nandrea ny teninao sambatra izahay fa tsy sampanay ankehitriny fa tonga tafaray marina aminao Andriamanitra izahay misaotra tompo fa Andriamanitra mizara fahasambarana tena izy aminay mandrakariva ianao ankehitriny ary izahay tompo dia tianay ny anankina ny fiainanay feno eo ampelantananao satria fantatray fa ny Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra velona ary Andriamanitra mihaino vavaka mitondra ambavaka izahay ny amin'ny fiainany tsirairay avy isam-batan'olona na zaza na tanora na lehibe izahay rehetra mihitsy tompo dia ataovy mahita fity eo anatrehanao Andriamanitra ka arovy amin'ny lalam-piainana rehetra izay lalovanay tolory fahasalamana feno avy aminao ihany koa mitondra ambavaka izahay amin'ny ankohonana tsirairay avy ny tokantrano tsirairay avy mba ankohonana hitoerany fiadananao Jesosy Kristy ka ny fanambinanao hatrany ane hitoetra amin'ny ankohonana tsirairay avy ka na ny asa fivelomana na ny fiainam-pitiavana ho an'nivon'ny ankohonana na ny fikasana tsara rehetra izay efa apetraka eo ampelantananao dia samy arovanao eo amin'ny tananao mahery avokoa ka tsy horava ny asany ratsy mivavaka izahay Andriamanitra ho an'ireo ao anatin'ny fianarana mba omeo ny fanahy ny faherezana izy ireo omeo ny fanahy ny fahazotoana ary ny fanahy ny fahiran-tantsaina mivavaka izahay ho an'ireo izay azo pahoriana Andriamanitra Andriamanitra ny rehetra ianao indrindra Andriamanitra ny azo pahoriana aza mahafona mahasaraka azy ireny ianao ameny banga izay misy amin'izy ireny tsirairay avy ianao anasitrana ny fo maratra ny ihany koa amerina indray ho ao aminao Jesosy Kristy ankehitriny Andriamanitra dia mahatsiaro ambavaka izahay ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izay manana vina ny amoto filazantsara any Madagasikara ary filazantsara anova ny tantara tsy efa nairery zany Andriamanitra fa mangataka ny herinao hatrany izahay izay iankinanay hahatanterahanay izany rehetra izany tario ny fanainao masina ny mpitondranay rehetra izay manomboka hatrany amin'ny filohan'ny fiangonana izay misy anay ny mpiara-miasa aminy rehetra tario ny fanainao masina ny mpitandrina rehetra ny ambaratonga ndrafitra rehetra ny sampana rehetra indrindra ny kristianina rehetra mba ahay aneo ny voninahitra ao Andriamanitra irery ihany eo ampanaovana ny asanao izao fitandremana isotry fitiavana izao dia entinay ambavaka mba ahajoro hatrany amin'ny asanao Andriamanitra ahajoro amin'ny finonanao Andriamanitra ahajoro amin'ny fitiavananao Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana indrindra ahajoro hatrany mba havitany azakazam-panompoana izay nomena ho anay tsirairay avy Andriamanitra tompo maro vavaka izay tianay angatahana eto anatrehanao kanefa fantatray fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao mahita ny ao am-ponay tsirairay avy fantatray fa Andriamanitra mihaino anay ianao raha hivavaka mangina izahay dia enoy ary Andriamanitra izao vavaka mangina ataonay tsirairay avy izao izany rehetra izany dia ankinay feno eo ampelantananao ary mangataka indrindra izay Andriamanitra tanterao raha toka sitraponao dia ataonay ny vavakay amin'ny lalana Jesosy Kristy ilana mpianatra na hivavaka manao hoe raina eo izay ny an-danitra ho masinana ny anaranao ho tonga any ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety tantakiny any an-danitra omeo any an'io izay nasahaza ho anay ary mamelany eloko ay tahaka ny namelanay izay meloko taminay aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen
misaotra an'Andriamanitra lehibe Fikariavana na tanteraka izao Fanompoam-Pivavahana izao. Ny hira fa 820 ny andininy voalohany mialohan'ny Tsodrano ary ny andininy faefatra no ataontsika aorianan'ny Tsodrano. Dia hiara hitsangana isika ry havana malalana. Tanterahany tompo aminareo zao Tsodrano tononona somena ary atolotra amin'ny anaran'izao. Fa Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra Jesosy Kristy tompontsika mpiandro lehibe niala tamin'ny maty, mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay. Izy no ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra ka hanao ny sitrapony izay masina sady ankasitrahany no marina. Ho azy ny voninahitra mandrakizay fa ho aminareo ny fiadanana, mandihana amin'ny fiadanan'ny tompo. Amen. Petraka isika amin'ny vavaka mangina misaotra ny tompontsika. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.